Malagasy FM manoka taonao mandritra ity herinandro ity. Ratra tokatrano. Tantara nosoratany Rajaonandrosoa Jean Flavien. Reto avy no anomeaina ny tantara. Naljao Sinaizy Fahendrena Raherinambinina. Miaraka tamin'ny Angola Pity, Iaina Tantely, Elina Sandra ary Fahasoavana. Nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanamby Nana Tontosa Rotsy Fitiavana. Andro voalohany. Aingana fefa ho avy eo zay iny. Tolozana modikodina fotsiny. Ka misalasala hoe tena vonoina mihitsy ve fa tsy kafiana fotsiny. So dia fa lasa lavitra loatra indray ary mama. Otry. Finina koa ty mampiova hevitra anao tampoka teo e. Tady dio fa zao ihany no vahaolana nakanana ferahantsiry amin'ny kalaratsiny a. Toko ty resaka efa vitany amin'izany. Fa maninona nefa raha ny akanjo na ny taratasy ilaina amin'izany soratra izany fotsiny sy mbainy e. Asoloana daholo izany ry kala kely ty a. Fa za tsy samy mamono olona izany ka. Tsy hanaraka anao amin'izany afa miala tsiny. Naninona koa ary ampiaraka tsisy azon-damosina ohatrany tony e. Milazo nody tsy malala an'izay tokony ataony. Ny vavy koa ty marivo salosana tsy mato-tsaina. Dia aleo ny tananao manao azy raha tena vonona amin'izany ianao ka. Aleo za hiandro varavarana. Eto ty mitsy anaovako azy e. Ny andro ety a efa tongotra mbiandakana ka tsy nemotra izany tsony. Tsy voamaly akory ny namolavolaiko ny fanapozinana an'iny. Tsy avelako andalo fotsiny izao fotoana tsy maheto azy izao. Ary aingana fa mety fiveriny izy izay. Raha ity reza moa ny tonga tampoka vao maika aloza. Vita ihany koa moa mariazy tsika. Hitako. Ka mety aminao ihany ve hono le hoe lasa havako sa vena mifahitanao ny havako moa zany ny tiako teny any e. Tena fanontaniana ve zany sa fanatsafana fotsiny ihany e. Fantatrao tsara mantsy fa tsy nifantoka tamin'ny zavatra ohatr' izany a. Rehefa ty ahy ianao dia ampy azy. Tiako ahatsapa fotsiny ianao hoe tena efa nampiresintsika ny fianakaviako sy ny anao ka hoe tsy ireritsony ianao manomboka izao. Misaotra raha afako. Aza manahy ianao fa anao izay afako ahy ifandraisana tsara amin'ny havanao rehetra. Ny havantsika moa izany no marimarina kokoa e. Na dia izay indray ilay faingo miantona kely orena ny zavatra rehetra. Fa misy olana angay? Dia mbola misy apatsy ahivoko anao ihany ve ny tsy fitiavan-dray aman-dreninao ahy e. Fo nanomboka ny fanadala angetsika dia efa izany ny zavatra nisy e. Eny e, marina ny anao nefa manantena hoe hiova hevitra ihany zareo rehefa hitany hoe tsy namialako raha tsy lasa vadika ianao. Dia ahoana nefa raha ianao no atao miova hevitra ka. Matokisa ianao fa tsisy ninina velako anaova ny fitiavako anao izany e. Dia ianao anefa indraindray miserana ao an-tsaiko ihany no fisalasalana. Fa miry tsy fotoana siantsitsy izao ka. Aza velan'omba ny vola tanteritsika ny ahiasin'ny fisalasalana. Eny ary ezaka ny tsy fantoka amin'izany a. Araka ny lazaiko teo hoe ampiany fitiavanao. Fa tiako fantarina ihany na izany aza hoe vina ny mahatonga anao hisalasala. Izao manko fitatra tsikelikely ao an-tsainao izay hevitra izay. Hitako fotsiny hoe tsy dia mety ny resantsika monina amin'ry zareo hoe na ny fomba nanerenanao ankolaka hipetraka amin'ny otrano aza dia tsy tiako. Noho ianao fotsiny ne no antony nampandeferako ny hevitro e. Fa hitady fomba ialana ainganao raha izay no mampananao e. Izany e. Misaotra kia. Tiako loatra ange ianao e. Tiavako amin'ny foky rehetra ianao mandra-pahafatiko. Izany no izy io. Za koa nge ty ianao e. Itiavako anao hatramin'ny vavoniko mihitsy aza angamba. Miomana ary fa ho avy amin'ny angady sy ny arona raha manany any eo ianao a. Mifona e. Alefa anao matotra be a. Azakepokobona ohatr'izany a ka. Marina e.
mbola tsy vita foana ve ny lamba ary kala zaninina ay ve mamy efa manakobana asisaka ay kobana ingana ara dia ndana diodio ny vatana fa dia tena misavorita koatran'ireny patory atsen'ireny mihitsy kivy ara zany vadinao kivy ara zany amin'ny toerany tsiry mijery an'ity avo rehetra anao tika nga kosa moro mama dia ohatran'izao foana ny paoziko tsy afaka ny anarama olona nasa lambanay fotsiny dia tsy maintsy izany misina ohatran'izao zany anakarama olona hoana koa moa e fanga mitetiky ny ataveziny zanako ohatran'ny kisoa ato fotsiny ty ianao mbola hoe langatsy ery vao tonga eo atony firy indray ary le raha matoty voialeto farafaratsy ny mba tonga tsy mamonjy amin'izao ka raha tsy sovazy ve moa hiavinavina amindrafozana ohatran'izao e anontaniana dia mangezaiza ohatran'ny zaza mangery alina fotsiny fa tsy miteny tsy mivolana oay azafady fa lasa tampoka ny saiko dia tsy henoko ny fanontanianao ese hita mihitsy fa tsy mahandro ny andehanako fotsiny tsotro izao dia manao be marenina e lasa saina sa efa matory andro koa ankehitriny miala tsiny fa adiniko hatramin'ny nanontany atondianao tokoa na ny araba koa aza moa tsy vitantsika dia efa izao ny vadiky ny resakako hitady anjanako ny atondiako raha tiana ho fantatry ay atreo ihany fa tsy mila manazava aminao ny andinindinina tsy hitako ihany koa izay tokony arabako anao e olona tsy manajanavy oviana tsy nanaja anareo moa sy mama saingy tsy mahatsikaritra an'izany fanompotompoko anao zany jamba ny fankalana loatra tsinona ny masonao manontany tena ihany indraindray hoe fadahina loatra reny raha tsy nataoko anao e zany raha tianao ho fantatra nanodikidony anao ny lohanjanako animba taranaka aminao dia efa ratsy nataonao tampoka ka aoka zava zany e tsy vehivavy ohatranao izao mihitsy ny tokony hovinantoko olona mba tsotra volo tsara tarehy fotsy fihodirana ohatran'izanako ihany e fa dia asa mihitsy na ny tapininona ny vomasony sa azonody kosa angamba sotra Andriamanitra fa ny vavako ianao iny ny tsiry tadiavinao izay fa aleo noho ny asako e saika androso kafe mafana ihany fa ny fahasainao ny tonga loko manao mama ary inonao sady mampafana ny resaka nareo mianaka eto ampandrosoy atrano aloha ty reninao efa antitra e raha ny sasany ny andrasana dia anireto ny varisiko dia ahoana salama ve ny zanako e dia sahalala amin'izay ny anako isan'andro nandritra an'izay telo taona ny fahadiana izay tsy te-hanome tsiny antsiry any nefa tsapako hoe tisy nandevitra loatra miray aman-dreniny izy mampifamaly any matetika mihitsy ny fiarovany androndra indray andraiky mampalailo anaky mahazo andre izany ka fa iza zany ny tena hoe tsy tia andre aho hoe le rangasa le ramatoa samy tsy tia daholo kiry zareo zany fa le reny ny tena hoe mankahala fatratra mihitsy dia resaka fihodirana sy ny sisa ohatr'izany kosa ve kino antony izay aloha ny famerimberiny amiko isaky ny mifandona izay e fa zany etrehitra hoe nisy vehivavy efa saika nomeny antsiry mihitsy angamba tsy maintsy ho tsara sy nanam-boly vehivavy io ary ahoana kino ny fandraisan'ny zanakareo raha tiany mantsy ny zanany dia tokony ho tiany koa ny zavikeliny ninona tsy fitiavany indray moa mazava ho azy indry marina ke indray mandeha teo ampiterahako ny mba nahitany masony an'io efa ho heritaona ihany izy ity fa tsy mbola nitrotro an'io indra matoina dia indray mandeha azy tsy mba nifana ohatry ny vehivavy rehetra izany voatapitra ny 3 andro azo ny tsiry tany ampiasana dia tsy maintsy nandadilatina nasany lamba sy ny karakara ny sakafo ny 3 mianaka oka kizay fa efa entony izahay e
afaka mandalo mikarakara Ndry raha na isan'andro aza tsy maninona mihitsy raha ohatra ka mety amindry. Oko sao tsy maninona Andray tsy ampitondra Ndry ny zivako mihitsy aleo babeko asa mirery ny anjara ratsiko. Adidiko samirery ny mitsabo ny ratra ny tokantranoko. Efa hoe tsy maninona ho afy Ndry koa. Aleo ary fa ezaka andalo matetika fotsiny raha ohatra ka izay mampilamina an'izay Ndry tsy maninona. Misaotra kia. Mahatsiaro mafy Ndry mihitsy ateto. Raha mba teto mantsy iny rahavaviko iny tsy farafahoriana ohatr'izao lazaiko Ndry fa zao sady efa hiaretako ny dakaitra n'izany fitsanganako aloha loatr'izany. Ndry koa misy tolana henoko mivika aho amin'ny valako fa tsy ataoko fantatr'olona fotsiny. Mody milaza vizaka fotsiny rehefa mahatsikaritra ny finainainako tsiry indraindray. Andry kaiky io nanomboka ovinaka iny nisy an'izany. Herinandro taoriana nitsanganako ihany dia henoko ohatrany sy tolana ny biky izay tao amin'ny azon-damosiko tao. Tena safotra tsy nahatsiaro tena teo atokonana teo tamin'izay. Na ny olona ray aza tsy hamelona sy hanangana hiarina akory tamin'izany. Andray tena mahonenana loatra kely mandinika an'izany rehetra izany ka marina moa. Dia sanatria tokoa ve izany hoe efa voasoratra ho afy be no iainantsika vehivavy ao anatin'izany tokantrano izany rehefa tsy ny lehilahy izany manao ny ataony dia ny fianakaviany indray koa tsy haintsony akia. Tsy haiko hoe Ndry ny sarabady ve no sambatra kokoa sa halandra-fosana. Ny andray moa izao dia tena ny ala mihitsy aka. Za aloha tsy mila lehilahy tsanintsaniana ohatr'izany koa sady efa jombilo mbola midarika ihany. Izany ve ki? Fa hono aky maninona nefa nareo raha miaro amin'ny toerana iny raha ohatra ka efa fantatrareo hatrany am-piandohana tsy fitiavandry zareo Andry. Tsy hitako akory izany izay nipetrahana indray maraina tetiko. Tsy mitsahatra nandresy lahatra ny tsiry tamin'izany aho saingy. Fantatro tsara hoe miaro afetsena ny nametrahany eto. Eto avao foara-maso tsara sy tsy afaka mikofoka kia. Na dia izany aza ve akia. Tena dia efa izany aza ve ny zava-miseho dia mbola niaritra teto izany. Ka afaka anao inona moa kiza? Efa fotoana mifidy vinjony izao ampy izay fa nampenam-bava ary fa ay fa mielo lohato indray fa tonga ny andrarezina. Ay tonga ianao. Tsy ny famelo kosa angamba fa mifampahery fotsiny ohatran'ny tsy izany ny zavatra henoko tao ambaravarana tao ka manao anao ny zato tokantrandro farasoa. Salama tsara ve ny vady aman-janaka ao? Gaga hoe angamotsika nisy raha tsy nifanaovana no lasa tsy mifampiarahaba-tsony ankehitriny. Tsy ianao ve moa io mitady anao ratsy aho io fa inona ny ratsy nataoko anao teo miresaka an'izany ianao dia tonga saina hoe ianao no nandravany fahasambazimbaka. Satria ny fahoriana ampitondrainao ny rahavaviko moa dia toy ny ataonao amiko ihany koa. Na tsy teny azy izy noho ny fitiavana anao dia tsy afaka ny anginy. Aza miditra amiko loatra tsy atonony ianao ka. Izay ihany no mba tianko. Izay no vanosony teny amin'ny firaisana fa tsy ianao akory. Moa izany mba vavanao. Iano tsy vavolombelona akory azy ianao. Tsy nanatrika akory an'izany soratra izany. Sady raha ny fahalalako azy ohatrany tsy nanan-drahavavy izany ny vadiko kare izay fa inona ary mampifandramatra anareo amin'izany io aloka izaho andery faniry fa manaraka mandalo ka mahereza indry fa hitakitako taratra sahady amin'izao ny fahamarinan'ilay hoe avy be nilazaindry teo eny kia dia misaotra betsaka ny tsidika. Eny kia mampamangany amin'ny papany zazany rery razobany Malagasy FM manan'olotra ho anao teo ratra ny tokantrano. Tantara nosoratany Rajaonandrosoa Jean Flavien.
ireto avy no nanome ainany tantara. Naljao sy Inaizy fa endrena Raherinambinina miaraka tamin'ny Angola Pity, Iainany Tantely, Elina Sandra ary Fahasoavana. nandray feo sy nandrindra lafin'ny teknika Fanamby Nanatontosa rotsy fitiavana.